Faly miarabantsika amin'izao alahady 10 May taona 2020 izao. Ity alahady ity dia alahady fahadimy manaraka amin'ny Pasika ary alahady natokana ho an'ny eselikefoibe sy trotrona mbavaka ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny sahan'ny efitsaikainy. Hitsangana isika hiredona ny hira fanefa. Avana malala ho fidiratsika an'Andriamanitra dia andehary ny salamo 7. Salamo 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 no vakitsika, ary ao aorianan'izay salamo izay dia ny hira laharana 770 ao amin'ny firana fanampiny. Dia raha antsika mamaky izany salamo izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza, ny foaza ary valisy lokanga, ny fo maraina koa aho. Iteranao eny amin'ny firenena maro aho, Jehova ô, ary ankalazanao eny amin'ny Jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindraponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Nisandratany ambony lanitra ianao, Andriamanitro, ary aoka ho ety ambony tany rehetra ny voninahitrao. Mba hanafaka ny malalanao dia vonjenao amin'ny tananao ankavananao ka valeo. Yeah.
Famaksika ry havana. Ry Andriamanitra mpaharanay, Andriamanitra mahery sy be voninahitra ianao. Ny hery, ny fahefana, ny laza dia anao rery ihany. Avy aminao ny zavatra rehetra, na ny hery zany, na ny tanjaka, na ny fahasalamana, na ny andro, na ny volana. Tompo, fifaliana lehibe ho anay ny nanomezanao anay ty andran'io ity, izay alahady natokana ho an'ny selike foibe, sy trotrona mbavaka ny lehilahy rehetra eto amin'ny sahany efitsaikainy. Azonay antoka ary fa tena manatrika anay feno ianao amin'izao fiarahana mivavaka tanterahana izao, noho ny asan'ny fanainao masina izay mitarika sy mamelona ny fiangonana, ka mahatonga ny fiangonana ho velona, hijoro ary hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay ary no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana ry afa-malala. Tonga eto amin'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra ary tsika izao, koa andeha notsika ny tenin'ny soratra masina izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity andro anio ity. Manao hoe: ry malala, asa gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ny fitsapan-toetra, ary aza tao zavatra mahagaga mantsoa anareo izany. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Amen. Sambatra mahintsy lalana ray mandeharaka ny lalana Jehova, nambarisany tandrina ny tena vavongelony amin'n'akasy voarehetra. Amen. Andehary ho iraintsika ny hira laharana 730 ao amin'ny firana fanampiny ka ny andininy voalohany. Ny sitrapon'Andriamanitra izany tsika dia nahatsapa fa tsy nahatanteraka, koa andehary sika sifona sy bebaka eo anatrehan'Andriamanitra ka hiara iombona amin'izao vavaka izao. Hiara hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tomponay io, mpamindra fo sy mpamela heloka ianao. Efa niteny taminay ianao manao hoe: izay manantonay tsy mba ho lafiko, nahatsapa ary izahay, fa nanota teo anatrehanao tamin'ny lafiny rehetra. Ka indro izahay
manantona anao. Ekenay fa nisy ihany ny ezaka nataonay mba ahatanteraka ny didinao sy ny sitraponao, kanefa indrisy fa tsy tanteraka izany, satria olombelona ihany izahay ka manana ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahana. Indraindray aza mety ho nanao fanahiniana mihitsy nandika izany didi, fa mety misy koa ny tsy tsaroana mihitsy, koa indro izahay manantona anao, mifona mibebaka aminao noho ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra vitanay. Tsy manana mpamonjy afa-tsy anao Jesosy Kristy izahay, ary azonay antoka fa ianao irery ihany no afaka mamela ny elokay sy manafaka anay amin'ny fahotana. Koa mamindrafo aminay ary mamela ny elokay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Satria efa nibebaka sy ny fona teo anatrehan'ny Tompo isika, ary mihany vavaka izy sady mamindra fo, noho izany ary mitsangana handray ny teny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo ho atsika. Hoy ny Tompo, avy ary hifandahatra isika, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mankatrakatra tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina, fa sampatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sampatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Amen.
andeha arsika izao hanambara ny finotsika eo anatrehan'Andriamanitra ka ny fanekempinoana laharana faharoa manao hoe petraka ny fiangonana riavana. Marabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, anasa ny ankizy sy ny tanora rehetra hiaino ampitiavana ampanajana izao 10 minitra tokana ho antsika izao. Ny voasoratra amin'ny Filipianina 4 ny 12 no hitondrantsika ny afatra ho antsika rehetra, ny zedelike, ny lehilahy kristianina rehetra miaraka amin'izany. Zao ny voasoratra riavako amin'ny anaran'ny Tompo. Ho amin'izany ry malalaka tahaka nanekena manakarivo tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy miasa amin'ny tahotra sy mofitra ahatanteraka ny famonjena amareo. Ny horaisina zany dia ilay tapaka andinin'ny farany, miasa amin'ny tahotra sy ovitra. Izany zany no hoetreretina amin'ity alahady 10 ny volana May 2020 ity. Rehefa miasa ho an'Andriamanitra isika dia andao miombona tsara ao ny fahatahorana an'Andriamanitra ary miasa koa tsika amin'ny ovitra tena matahotra an'Andriamanitra, tsy manaonao foana ary tsy manao ampahazarana fa tena atao amin'ny fo sy amin'ny ovitra. Dia izao ry havako, misy tantara kely ity mahafinaritra, zao tantara kely mahafinaritra. Tantara izy ity, tsy hitatsika ao amin'ny soratra masina fa dia tantara ary mampisaintsaina sy mampieritreritra. Jesoa dia nitaiza mpianatra 12 lahy. Dia fantatsika ny anaran'izy rehetra, fantatsika ny ezaka nanao ny tsara sy ny namoatsampona, fantatsika izany. Dia tamindray maka ona dia anao tragno
ny mpianatra miaraka amin'ny Jesoa. Dia nasaina nitondra ohatra hoe parpaing, dia samy mitondra parpaing iray na vato mavesabesatra fa atao fototra anamboarana an'ilay trano. Ohatrany hoe eo amin'ny 500 mètres eo zany distance, dia nandeha zany samy mitondra. Dia hitanareo moa anatin'ny mpianatra ao misy manao alala safay vato, dia nitady an'ilay vato kely, ny sasany tonga maventy. Dia vato hoentina moa zany eo amin'ny 500 mètres eo dia efa manao kajy hoe reraka be za mandra-pahatonga ary, dia nitondra vato kely ny sasany, dia nentina ilay vato dia napetraka teo amin'ny toerana amboarana an'ilay trano. Rehefa tonga teo antoandro ny andro hoy Jesoa, aleo indray tsy amboarana trano ty fa vadika mofo. Kely zany vao taitra ilay nitondra vato kely hoe raha fantako zany mitondra nylengeza ihany za, dia samy mihinana ny anazy. Afaka herinandro dia raikitra indray, antoandro ny andro, andao samy mitondra vato. Dia aleva nyeritreritra amin'izay ilay nitondra kely, nitondra tahaka ny ahoana izy, tondra n'ilay goavana be amin'izay izy, dia nentiny ilay goavana be, napetraka tia dia apetao eo ary. Nandrasana amin'izay Jesoa hiteny hoe ovaina mofo, tsy niova mofo fa nijanona ho vato. Endratrendatra ilay mpanao ilay tsy tena miasa mitahotra sy ovitra hoe ahoana ary za ty, asaina mitondra vato za dia mitondra kely dia atao mofo, ary asaina mitondra lehibe dia tsy ovana mofo ndray. Zay ny anankiray, fa nitoy ihany ny diny zareo dia samy mitondra ny azo fijaliana moa. Dia teneniny Jesoa, dia beaziny Jesoa dia hoe andao samy mitondra ny azo fijaliantsika mandeha. Ny azo fijaliana moa tsy ilay kiraviravy kely eto fa ilay azo fijaliana be mihitsy no entina. Dia fa niseho koa ilay afetsifetsen'ilay fetsifetsy. Dia rehefa nandeha hono zareo, nandeha tongotra lavidavitra, dia nisy rano eo amin'ny 2 mètres eo ilay rano, iseho tiavana tsy tratra, irobohana lalina. Dia nanome baiko hono Jesoa hoe zao aleo ilay azo fijaliantsika no alavo eo. Dia zao nefa ny zava-nisy tany am-piandohana alohan zareo andeha, dia efa nanao kajy zany Petera hoe ngeza ty azo fijaliana ty fa andao analana. Dia ilay azo fijaliana ohatran'izao iny nanalany kely teo ambony teo, nanalany koa taty amin'ny sisiny taty, ny sisiny roa nanalany koa tato ambany, lasa azo fijaliana kely ilay azo fijaliana. Dia rehefa nandeha amin'izay zany zareo dia nibitabitaka izy, nahita n'ilay sasany lanja mavesatra ohatran'izao, ny anlisany manko tsy ampisainy. Dia nandeha rehefa tonga teo amin'ilay rano, nanome baiko Jesoa hoe io ihany ny ataontsika tetezana, fa tsika tsy hitady zavatra lavitra fa io ihany ny atao tetezana. Dia nanahoana moa le nanapaka? Tsy tonga tare amin'ny farany. Dia izy sasany zany nandavo tonga dia lasa, nandavo tonga dia lasa, tonga dia lasa, tonga dia lasa, dia taraiky teo. Ary azotsika nieritreritra amin'izany ny ankizy sy ny tanora, zay delike, tsika lehilahy, fa tia miara-miasa amin'ny Jesoa tia atao amin'ny tahotra sy ovitra, atao amin'ny tahotra sy ovitra, tsy mila fetsifetsy, tsy manao afetsifetseny, fa mandeha tsara amin'izay taizana sy anabeazana atsika. Mirary soatsika rehetra samby hitahin'Andriamanitra. Amen. Ny hira 320 andiny ny faefatra ny ataontsika dia hitsangana ireo voatendry hivavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra. Yeah.
tonga amin'ny fotoana amakina ny soratra masina isika ry havako izay tenin'Andriamanitra mivantana amintsika amin'ity anio ity. Nefa mialohan'ny amakina izany soratra masina izany dia tsara raha hivavaka isika. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay eo. Misaotranao izay fa lehibe loatra ny famindraponao. Ka tratran'izao anio izao zahay iarahanay miombona, mivavaka sy misaotra ary mideranao. Tonga ny fotoana izay hamakina ny soratra masina izay manambara ny teninao, dia ianao fanahy masina no hampandrehanay ny teny mivantana avy aminao, na amin'ny alalan'ny vaky-teny, na amin'ny alalan'ny teny izay hotorian'ny mpanomponao. Ka tsy hisy alamaina eto izay raha tsy efa mitombo finoana sy miorina tsara amin'izany finoana izany noho ny teninao, dia misaotra betsaka Jesosy. Amen. Ny vaky-teny voalohany dia ny mpitsara toko fahaenina, andininy 730 ka hatramin'ny andininy 140. Mpitsara toko fahaenina, vakina metomboka amin'ny andininy 730 ka hatramin'ny andininy 140 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny antsinanana ny vory dia nihita ka nitoby teny amin'ny tany lemaka Zezirela. Ary nitsondrin'ny fanahin'i Jehovah Gideona dia nitsoka anjomara izy, ka nivory nanaraka azy ny Abezrita. Ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy, dia nivory nanaraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy Zebolona ary Naftaly izy, dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra: raha ny tanako no amonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao, indro apetrako eo amin'ny familona ity volon'ondry iray manontolo ity. Ka raha ny volon'ondry ihany no lenan'ny andro, fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no amonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao. Ary dia nisy izany, ka nifomaraina koa izy, ka nofiazany ny volon'ondry ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary hoy koa Gideona tamin'Andriamanitra: aoka tsy hirehetra amiko ny fahatezeranao, fa hiteny izao ndray mandeha izao monja aho. Aoka mba izahako izao ndray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no omaina, fa ny tany rehetra kosa ho lenan'ny andro. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'iny alin'iny, ka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny andro. Amen. Hotoizantsika ny famakinany teny soratra masina. Izany dia hitantsika amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko fahaenina, dia resina amin'ny andininy 140 ary faranana amin'ny andininy 15. Rehefa izany dia arovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe: sarotra izany teny izany, iza no mahahaino izany. Ary fantatra Jesosy tao am-pony fa nymonomonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hozy taminy: mahatafotoana anareo va izany? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho amin'izay toerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, fa fantatra Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy: izany no nolazaiko taminareo, fa tsy misy olona mahay manatonay raha tsy nomeny ray azy izany. Amen. Ho faranantsika ny famakina ny soratra masina. Zany dia hitantsika amin'ny Petera voalohany toko 4 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Petera voalohany toko 4 andininy
faharoambifolo ka hatramin'ny fahaenina ambifolo. Rehefa hitantsika izany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsambahatoetra, ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany, fa araky ny ombonanao fijaliana amin'i Kristy dia mifaly mba hiravona rovonao indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsisy aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpirarahany any olona, fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka ankalaza n'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Amen. Ray masino, manamafinana amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny handrenesantsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia andaontsika hiara hitsangana hiredona ny hira 250 ka ny andininy voalohany ihany. Tsangansika tompoko. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amin'izao alahady natokana ho an'ny sampana lehilahy kristianina eo amin'ny sahany Efjikaema amin'ity taona 420 ity dia manana afatra manokana ho antsika kristianina rehetra, fa indrindra isika lehilahy kristianina, isika lehilahy mahery ato anatin'ny Efjikaema ny Tompoandriamanitra. Zany dia nalaina ao amin'ny bokin'ny mpitsara toko 4:7 ka hatramin'ny 5, izay mampiseho indrindra ny fanamafisana ny antso sy ny fanirahana any Gideona, lay lehilahin'Andriamanitra mba ho tena lehilahy mahery. Ao anatin'ny volana Mey moa dia miaina ny lohahevitra hoe isika miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina, ary raha aty amin'ny tontolon'ny lehilahy kristianina izany, miasa ao amin'ny lehilahy mahery ny fanahy masina, miasa ao amin'ny lehilahy mahery ny fanahy masina. Endrika roa ary no isehon'izany eto amin'ity soratra masina ity. Ny voalohany, miasa ao amin'ny lehilahy mahery ny fanahy masina ka afaka miantso sy mamory olona maro ho an'ny tompo izy. Miasa ao amin'ny lehilahy mahery ny fanahy masina ka afaka miantso sy mamory olona maro ho an'ny tompo izy. Ny 7:30 ka hatramin'ny 5:30. Ny soratra masina ry havana dia mitantara ny fangatana antoka na hoe ny fitadiavana famantarana sy fanamafisana ny maha olom-boantso any Gideona. Gideona ilay lehilahy iray amin'ireo mpitsara 12 izay natsangan'Andriamanitra mba hitondra sy hitarika ny vahoakany, hanafaka ny vahoakany eo alohan'ny fahavalo izay nampahory azy. Ny mpitsara moa ry havana dia ilazana reo mpitondra, reo mpitarika
izay nofidinin'ny tompo ary nirahiny hamonjy ny zanak'Israely, hamonjy ny vahoakany tamin'ireo fahavalo rehefa tonga tao Kanana izy. Ny vanim-potoana ny mpitsara dia taoriana ny vanim-potoana ny Josoa ary mialoha indrindra ny vanim-potoana nisy sy nanatanterahan'ireo mpanjaka ny fandimby ny andraikiny. Eto ary havana ireo fahavalo izay voalaza ny Soratra Masina dia ny Medianita rehetra, ny Amalekita, ny zanaky ny tatsinanana izay nivory nitobo tao amin'ny toerana anankiray teo amin'ny lemaka Jizerely eo amin'ny 170 na hitantsika amin'izany. Ireo fahavalo izay hiady amin'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Tamin'izany indrindra dia nomen'ny tompony fanahiny i Gideona ka dia antsoka anjomara, niantso ireo vahoakan'Andriamanitra izay tarihiny iangony eo anatrehany, izany hoe hanaraka any Gideona, hivory ho eo anatrehan'ny tompo izay naniraka ity mpitsara ity. Hivory eo anatrehan'ny tompo, ny tompo Andriamanitra izay nanome ny fanahiny ho an'ity mpanompony ity. Namaly izany ireo olona voalaza eto amin'ny Soratra Masina, ny Abiezerita, tsy izy ireo ihany fa raha naniraka i Gideona tany amin'ny Manase dia avy ireo ho any amin'ny Asera, ho any amin'ny Zebulona ary Naftaly koa nanaraka azy izy ireo ary niakatra mba hitsena azy koa. Revana malala mahomby ny fitaomana ny antso ataontsika rehefa ao amintsika ny fanahy masina. Mahomby isika mpanompon'Andriamanitra rehefa manana sy hiasany ny fanan'Andriamanitra isika, rehefa ny fanahin'ny Kristy ny momba antsika, rehefa ny fanahin'ny Kristy no miasa amintsika dia tafapita ny antso, tontosa ny hiraka izay mpanaovin'Andriamanitra antsika, ary afaka manatona an'Andriamanitra ny olona rehetra, indrindra ny lehilahy. Mahataona lehilahy eo anatrehan'ny tompo ho an'ny tompo isika, mahataona lehilahy hamonjy ny fivoriana masina, hamonjy ny fiangonana isika rehefa ao amintsika ny herin'ny fanahy masina. Tsarovy ry havana fa na lehilahy azy isika dia mety tsy ahomby raha tsy ny fanahy masina no mampahomby atsika. Ary zany indrindra no aseho amin'ny tantara. Tena vavolombelona izany tantaran'ny Gideona eto amin'ny Soratra Masina. Ilay lehilahy natsiaro ny tena ny okanosa ary avy amin'ny fianakaviana osa indrindra avy amin'ny foko Manase, eo amin'ny 110 no ahitantsika an'izany. Fa rehefa niasan'ny fanahy masina i Gideona, na izany aza ny fahatsapan'ny tenany, dia nahavory nahataona vatan-dehilahy 2,3 alina tamin'ireo foko 4 voalaza eto amin'ny Soratra Masina: Manase, Asera, Zebulona, Naftaly. Ary tsy izany ihany fa vavolombelon'ny fahamarinana izany koa ny tantaran'ireo apôstôly, fa indrindra i Petera. Petera ilay lehilahy izay nafana fo tamin'ny fanarahana ny tompo ary nilokaloka mihitsy fa tsy andao azy, nefa dia tratry ny fahalemena ka nandahan Jesosy intelo, vaky nandositra, nandao an Jesosy rehefa trapa isaranana mafy izy. Saingy fatatsika ny toy ny tantara fa rehefa nibebaka ary tafahoana tamin'i Jesosy velona izy, rehefa nino ny tenin'i Jesosy ka nandray ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, dia tonga lehilahy lehibe mpitarika sanijoro niaro ny fahamarinan'ny filazantsara, nanambara ny mahatompo sy Kristian Jesosy. Hitantsika izany ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 4:9-30. Araka izany mitaona antsika SLK, mitaona antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra mba hanaiky ho tafian'ny tompon'ny fanahy masina ny Soratra Masina eto, mba hahataona olona, hahataona fianakaviana maro eo anatrehan'ny tompo isika mba hiaona aminy. Mitaona antsika rehetra
mba hanaiky hiasan'ny tenin'Andriamanitra ka hanao ny sitrapony mba ahomby eo amin'ny iraka sy ny andraikitra ny fanompona zay tanterahintsika. Fa mari-potitra mandrakariva ry havana ny tenin'ny mpanitsy ivavahana inga Jaonna Calvin, Jean Calvin osika, zay mpanitsy fivavahana sady mpampianatra teolojia malaza zay nampianatra ny amin'izany fanatren'Andriamanitra ny taony 1940 manao hoe tsy misy zavatra lehibe vitatsika raha tsy ny fanahy masina no mitarika atsika. Ry havana malala ao amin'ny tompo, maneke ho tarihan'ny fanahy masina fa mahomby isika raha ny fanahy masina no momba atsika. Fa ny faharoa ry havana, miasa ao amin'ny lehilahy mahery ny fanahy masina, miasa ao amin'ny lehilahy mahery ny fanahy masina ka manome antoka atsika fa tena olom-boantso marina tokoa isika. Manome antoka atsika fa tena olom-boantso marina isika. Eo amin'ny 19:30 ka hatramin'ny 7 no misy an'izany. Amin'ny maha olombelona atsika na dia lehilahy aza, amin'ny mampanota atsika, amin'ny maha tsy tanteraka atsika ary mbola ety an-tany dia mitady famantarana, mitady antoka avy amin'Andriamanitra mandrakariva sika mpanompony. Ary toy izany nataony Gideona eto amin'ity tantara ity. Na dia efa nambaran'i Jehova azy tamin'ny alalan'ny tenin'ilay anjely hoe Jehova ny momba anao lehilahy mahery. Fatatsika tsara zany eo amin'ny bokin'ny Mpitsara 9:12. Ary na dia Jehova mihitsy aza no nitodika nijery azy ka miteny hoe mandehana amin'izao herinao zao fa ombanao tokoa aho. Eo amin'ny 4:40 sy ny 5:40 Mpitsara 9 dia mbola nitady famantarana ihany Gideona. Tsy mbola mino sy resy lahatra izy fa dia mbola nangataka tamin'i Jehovahandriamanitra ihany. Fatatsika ny tantara famantarana amin'ny alalan'ny volon'ondry sy ny ando na ny amandona ary ny tany, famolona ny tany no ambara. Ary indro sesy tranga mifanohatra no nangatahiny tamin'ny tompo. Ary zay mahatompo sy Andriamanitra azy. Miaino koa zay fangatahantsika. Mety mandefitra koa amin'ny fahalementsika satria ny tanjon'ny tompo dia mba ny anamarina aresy lahatra atsika fa tena olom-boantsony isika. Nataon'ny tompo Andriamanitra tokoa zany fanamafisana, fampiorenana ny fiantsona sy ny fanerahana antsika amin'ny fomba hita maso avy aminy, mba ahatsiarovantsika rehetra fa tena Jehova ny maniraka atsika, Jehova ny momba atsika, mba ahatanterahantsika ny fanavotana ny vahoakany eo anatrehan'ny fahavalo. Ry havana, tsy tamin'ny vanim-potoanan'ny Gideona ihany no ahitantsika izany toetra ny olona ny rahiny sy ny fisalasalana eo anatrehan'ny antsony tompo zany. Fa tamin'ny vanim-potoanan'i Jesosy Kristy tompo, tamin'ny vanim-potoana zay nitorian'i Jesosy Kristy tompo, ny famonjena sy ny fanavotana araka ny mahiraka tonga lafatra azy, maro ireo olona zay tafahoana taminy nangataka famantarana. Ary na dia efa izy tenany aza no naneho ny mahamesy mampanavitra azy dia mbola tsy vitsy ireo mbola niembitra teo alohan'ny fahamarinana, teo alohan'ny sitrapon'Andriamanitra zay notanterahiny. Ilaina ny famantarana, ilaina ny fahazahoana antoka amin'ny alalan'izay fangatahana ataontsika. Saingy zao ry havana, aza donona fa misy koa ireo olona zay efa nanehoany tompo famantarana maro nefa tsy nino. Ary eo anatin'ny soratra masina zany misy na dia efa nanehoany tompo asa maro aza dia tsy nety nakatony tompo. Jereo anie ny tantaran'ny zanak'Israely, jereo ny tantaran'ny fanavotan'i Jehovahandriamanitra ny vahoakany avy tany Egypta. Farao ohatra ao amin'ny Exodosy 7:7 ka hatramin'ny 17.
na dia efa nanehoany Jehovahandriamanitra famantarana tamin'ny alalan'ny Mosesy azy tsy netinino fa dia mafoatrany. Ary tsy izany ihany fa ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona izay perikopantsika, na dia nanehoany tompo ny amin'ny famantarana, amin'ny famokisana tamin'ny alalan'ny sakafo avy amin'Andriamanitra, nanambarany hoe izao no mofinaina, dia mbola maro ny ala taminy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mampianatra antsika rehetra izany, tsy ny famantarana na ny antoka ny zava-dehibe fa ny tompo Andriamanitra izay manao izany. Aza ampiorenina amin'ny famantarana hita maso sy aza tsapain-tanana ny finoana fa ampioreno amin'Andriamanitra ilay niantso sy nifidy atsika. Andriamanitra izay tsy hita nefa fantatra, ilay Andriamanitra mitoetra any amin'ny avo indrindra nefa tonga nanetry tena ho eo anivontsika tao amin'i Jesosy Kristy tompo. Ary Andriamanitra dia efa nanome ny fanahy masina antsika, ny fanahy masina izay mampiorina ny fiantsoana, mampiorina ny fanirahana antsika. Ry havana malala, manambarana izany Jesosy ny amin'ny famantarana anaraka izay miny ao Marka 9:7-9 tsy misy famantarana lehibe hafa intsony anefa akoatra ny azo fijalian'i Kristy ao amin'ny soratra masina. Famantarana lehibe ho antsika ny azo fijalian'i Kristy, tsy lay azo anefa ny tena zava-dehibe fa lay ambaran'ilay azo fijaliana, lay tondron'ilay azo fijaliana dia Jesosy Kristy tompo, lay niaritra sy naharitra ny fahafatesana azy mba hamonjena antsika mpanota. Io famantarana io dia manambara fa maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy tompo noho ny fahotantsika, ary nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana sy ny fahalovana mba hampandresy antsika eo anatrihan'ny fiainana andavanandro, eo anatrihan'ny ady atrehantsika eto an-tany. Efa nanatanteraka ny fanekena sy ny fanavotana Jesosy Kristy tompo, fanavotana ny olona manontolo sy ny olona rehetra. Jesosy Kristy tompo izay lohan'ny lehilahy rehetra, izy izay niantso nifidy maniraka antsika lehilahy kristianina mba ho eo amin'izao tontolo izao. Matoky azy ry havana, fa maro-potitra ny fiantsoana sy ny fifidianana ary ny fanirahana antsika satria efa nanome antsika ny fanahy masina izy ahatanteraka izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, matoky fa tena mpanompo ny ianao olom-boafidiny isika, olom-boaositra ny mpino izay manaiky asan'ny fanahy masina. Efa nomeny antsika la hery manafaka sy manavao ka ahatonga antsika ho kanosa, tsy ho kanosa fa ahatonga antsika ahery eo anatrihan'ny fahavalo ka hampahery ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra eo anoloan'ny fahoriana, eo anoloan'ny fahantrana, eo anoloan'ny zava-mamamo sy mahatomelona izay mandavo ny olombelona indrindra ny lehilahy, eo anoloan'ny asan'ny satana sy ny firongony izay mampahory sy mangeza antsika ary tena manandevo ny olona indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Eny, mitondra ny olona ho amin'ny fahafatesana mihitsy azy. Ry mpanompon'Andriamanitra, ry lehilahy kristianina, aoka hijoro isika, mila mijoro isika noho ny fananantsika ny fanahy masina, mila mitaona sy mahataona ny olona rehetra ho an'ny tompo Andriamanitra isika, mila miteny sy miantso ny olona ho an'i Jesosy Kristy, ho resy lahatra isika. Mila mitaona tsy ny lehilahy ihany fa ho an'ny fianakaviana rehetra mba hiangona sy hivavaka eo anatrihan'ny tompo isika hamonjy ny fiangonana, mba ho tisy hanompan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, mba hanatevin-darana ny sampana lehilahy kristianina. Ka ny olona voalohany amin'izany dia ny tena antsika. Ny olona izao tontolo izao na ny lehilahy izao tontolo izao ny teren'ny vadiny mba hivavaka, ary na dia ny tenany aza tsy voataonany, fa ny lehilahy kristianina kosa mataona ny tenany
mahataona ny vady aman-tsanany, mahataona ny olona rehetra eny na dia ny fahavalo azy mba ino an'i Kristy. Mila mampandroso ny fiangonana isika dia ny fiombonan'ny mpino, fiombonan'ny olom-boato sady masina. Mila mampandroso ny rafitra sy ny ambaratonga misy eo amin'ny fiangonana isika. Mila mijoro sampana velona isika ary mila mitarika sy mijoro ho mpitarika ny ankonan'Andriamanitra na eo nivon'ny fiarahamonina na eo nivon'ny firenena. Andeha ary ho tena lehilahy mahery amin'ny fampiorenam-pinoana sy amin'ny fampamokarana isika lehilahy kristiana. Isika SLK mbola maro be ireo lehilahy izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny sampana lehilahy kristiana. Irin'ny Tompo isika no hitaona azy ireny hanandevin-daharana izany sampana mamitsika izany, mba hananany ireny olona ireny ny fiainana ao amin'ny Kristy. Ary satria ny fanahy masina no mampahomby sy mitarika antsika ho amin'ny fahombiazana, dia meteza mandrakariva ariavana ho tarihan'ny fanahy masina. Mazava ny afatry ny Tompo antsika tamin'izao alahady ny sampana lehilahy kristianina FJKM izao. Miasa ao amin'ny lehilahy mahery ny fanahy masina ka afaka miantso sy mamory olona ho an'ny Tompo Jesosy isika. Miasa ao amin'ny lehilahy mahery ny fanahy masina ka manome antoka atsika fa tena olom-boanto sy marina tokoa isika. Mahereza ry lehilahy kristiana, mahereza toa ny Gideona, koa maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo ry lehilahy mahery. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavakitsika ry havana, ry Andriamanitra rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra anao izahay raha afaka nandre ny afatra nety ny mpanomponao, izay mampatsiahy anay fa miasa ao aminay lehilahy mahery ny fanahy masina, ka afaka miantso sy mamory olona maro ho amin'ny Tompo izahay. Ilay hery ny fananao masina no mampahomby ny iraka nomenao anay tsirairay avy, dia nitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mila miaona aminao izahay mba hatratraranay ny tanjona. Miasa ao amin'ny lehilahy mahery ny fanahy masina ka manome antoka antsika fa olom-boanto marina tokoa isika. Indrisy Tompo fa indraindray izahay dia mandeha araka ny fahalalanay, ary izany indrindra Tompo no mahadiso hevitra anay. Fa raha misaraka aminao izahay dia tsy mahefa na inona na inona. Indraindray izahay dia mila famantarana, mila mitady handeha araka ny fahitana fa tsy araka ny finoana. Ko dia ato am-ponay no iraketanay ny teninao mba tsy anotanay Tompo. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, dia nomena ilay fananao masina mpanolo-tsaina, mpanalàlana izahay, ary tsapanay ny fiasan'izany fanomezana sarobidy avy aminao izany aty anatinay, ka afaka manatanteraka ny sitraponao sy ny iraka ao napetraka ao aminay, indrindra fa amin'ny sampany lehilahy kristianina manerana ny sahany FJKM. Mitondra mbavaka ny asa fitoriana amin'ny filazantsara eo amin'ny sahany FJKM, eo amin'ny synodam-paritany, eo amin'ny sampany lehilahy kristianina isa-mbaratonga andrafitra,
ireo tompon'andraikitra rehetra sy ny ankoniny mba hiasa mahery aty anatinay ny fananao masina azahoanay vokatra be, vokatra tsara ary vokatra tsy tapaka. Entinay ambavaka ny firenenay sy ny mpitondranay, ianao tompo no hanome ny fanahy ny fahendrena azy ireo mba hiadana ny vahoaka malagasy sy hampandroso any Madagasikara tanindrazany malala. Lay hery ny fananao masina, lay hery tsy hay toaina no ombanay mandrakariva ahafahanay manatanteraka ny hirakao. Ianao tompo no hamaly mivavakay araka ny habean'ny fitiavanao. Sitrakay ny manambatra mivavaka amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe izay nanatra afatra ho an'ny sampany lehilahy kristianina. Mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo lehilahy mahery. Koritianina voalohany toko 5:10, andininy 9:20 b, tsara toko 9, andininy 12 b. Ry lahlahy mahalala ao amin'ny Kristy, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Kolosianina voalohany andininy 2. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Koritianina voalohany toko 10:10, andininy 7:20. Izany soratra masina izany no entinay misaotra sy midera sy manome voninahitra n'Andriamanitra noho ny fandresena izay omeny ka hatrarantsika fianakambebe ny SLKFJKM amin'izao alahady natokana hitrotroana-bavaka ny lehilahy rehetra. Misaotra n'Andriamanitra isika fa afaka miatrika ireo asa maro samihafa izay niarahana ny salahy teo anivon'ny foibe FJKM, SLK foibe sy SLK synodam-paritany. Ireto ny nanamarika ny taona 520 izay isaorantsika mandrakariva ny tompo. Ny fahavitany synoda lehibe 20 FJKM izay notanterahana tany Fort Dauphin, synodam-paritany Kristy Ramivelona Ambovimbe Atsimo, synodam-paritany 7 izay trotrotsika ambavaka ireo tompon'andraikitra voafidy sy nitetika asa ny tonapaka ka ho lehilahy lehibe manatanteraka ireo fanapahan-kevitra rehetra. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba toko 5 andininy 9:10. Fitsidiana sy famangina ireo sampalehilahy kristianina any synodam-paritany araka ny tetoandro no faritana sy tapaka tamin'ny komity foibe SLK. Ny fividianana masinina mofom-pandraisana vaovao avy any Alemaina noho ny tantsoroka nataon'ny fiangonana FJKM tany velany sy ny fiaraha-miasa ny fiaraha-miasantsika SLK sy kristianina tsirairay eto an-toerana izay niasany ny fanahy masina ary anehoana fankasitrahana tanteraka antsika rehetra izany ho voninahitra Andriamanitra irery any. Noho ny fahasoavan'ny tompo sy ny famindrapony dia nomeny ilay hery ny fanahy masina tany olo-tsaina mba nalalana ny sampalehilahy kristiana foibe ka namokatra boky vaovao indray ho fampianarana sy fitezam-panahintsika lehilahy kristiana rehetra eo ampanataiterahana ny asa fijoroana vaovolobelin'i Jesosy Kristy sy fandraisana andraikitra eo anivon'ny ankonana
fianakaviana, fiarahamonina, firenena ka azo vokatra be, vokatra tsara, vokatra tsy tapaka. Lehilahy mahery ao araka ny lohatenin'ny boky ka efa be amin'ny asan'ny tompo no ny hery ananan'ny lehilahy kristianina. Dia ilay hery n'Andriamanitra velona, hery ny fanahy masina mitondra fiainana vaovao ho antsika. Amin'izao alahady ny eselikevintsika mahizao indray no ampatsahivina atsika fa isika lehilahy kristianina dia nataon'ny tompo amin'ny asa maro anivony ankonana, ny fiangonana, ny fiarahamonina ary ny firenena, indrindra amin'izao vanim-potoana farany izao. Ka aoka isika tsy handraraka ilobe andoha fa hanao zava-dehibe izany antso izany dia ny antso amin'ny fahamarenana, antso amin'ny fanolora-tena, antso amin'ny finoana marina ary indrindra antso ho amin'ny fandraisana andraikitra misehatra maro lafy. Sahy isika lehilahy mitondra mpanetretena eo ambany fitarihan'ny fanahy masina fa lehilahy mahery satria manana sy mahatoky an' Jesosy Kristy mpamonjy sy mahefa ny zavatra rehetra. Koa mahereza sy mahatanja ka mahefa aza matahotra na mivadi-po fa Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra omombanao, tsy andao na afoanao izy. Tantara voalohany, toko 7:20, andininy 2:20. Ny asany andry atsika ry havana dia ny fanatsarana sy ny fanavaozana ary ny fampitaovana tanteraka ny fitoerana any folo-pointy ka hanasana atsika rehetra ndray anjara amin'izany asa lehibe miandry atsika izany sy hampiasa ny fitoerana iselika ny folo-pointy amin'ny fotoana izay mety andalovantsika ny toerana ho marika ny fiombonana sy ny firaisankina ary fifanohanana eo amintsika kristianina fitsikema. Raha sitrapon'ny tompo dia fotoana dehibe eo anivon'ny sampy lehilahy kristianina ny taona 720 izay kalazantsika n'Andriamanitra noho ny 570 taona ny eselikevitsikema mandaniny ary ankilany kosa dia anatanterahana fionambe izay ho tanterahina any sambava sy nodam-paritany Kristy fihavanantsika avaratra tsinanana. Ka aoka isika samy hitrotra mbavaka izany fotoan-dehibe roa misosona izany no sady hiomana sady dian'izao. Miasa mino ny fanahy masina ny loha hevitra vanjentsika amin'ity volana ity. Koa ilay fanahy masina mampahery no mpitaritalana antsika amin'ny asa fitoriana, amin'ny asa fitoriana filazantsara, hijoro vavolombelona tanteraka eo amin'ny sehatra sy ambara tonga samihafa eto amin'ny fiangonana sy firenena ho an'olon-tsaina antsika sy firenena no an'olon-tsaina antsika ho amin'ny fiavozana sy fiatsarana amin'ny atao sy ny asa fampona izay efa niketsika teo anatrehan'ny tompo. Entanina isika lehilahy kristianina hitrotro ambavaka hitrano ny asa sahan'ny foibe Efitsikema sy ny sampana lehilahy kristianina Efitsikema amin'ity taona 420 ity ary irariana ho lehilahy lehibe mahavita ny adidy rehetra amin'izao alahady ny sampana lehilahy kristianina foibe izao ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Manao veloma amin'ny anaran'ny tompo Jesosy ny tony raha miandra ny renana hitan-tsoa avitra mpitandrina ny Flo Rakoterso Benjamin Désiré. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika ry havana malala fa tanteraka somatsara ity fanimpom-pivavahana ity izay natokana hitrotrona mbavaka ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny sahany Efitsaikainy. Amarana ny fotoana arsika ka ny hira 7:30 andininy voalohany dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra hanolotra ny tsotrano. Tsangantsika ry havana.
raiso amin'ny finoana ary fotateraka marina amintsika izao tsotranomasina omena amin'ny anaran'ny tompo izao manao hoe andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an' jesosy tompontsika mpiandrondry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy anie no hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiaso anatinareo izay nkasitrany eo masony amin'ny alalan'i jesosy kristy ho aminareo neny tompo amen. Petraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery any aneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.